Ahoana no hazahoana famonjena. Izay indray no jerentsika ao anatin'ity vidéo ity aza miala ary manasanao hanaraka an'izany hatramin'ny farany aorianan'ny générique. Faly be indray tafiaraka amintsika rehetra tompoko androany manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra. Ahoana no hazahoana famonjena. Hijery teboka telo isika androany hazahoana famonjena. Voalohany, mila miaiky fa mpanota ianao ary miaiky fa maty anao teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy. Fa raha tsy manana an Jesosy Kristy ianao dia ho very any amin'ny elo. Faharoa, mila mino ny vaovao mahafaly ianao. Hoy Jao natoko 7:20 fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana ny fiainana mandrakizay. Mila mino ianao zany fa maty noho ny fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy ary maty izy dia nalevina ary nitsangana tamin'ny andro fahatelo. Fahatelo, mila miresaka amin'Andriamanitra amin'ny fototsotra ianao, sincère. Aoka hiaiky ny fahotanao ianao eo anatrehan'i Jesosy. Andriamanitra dia tsy mitady olona tanteraka. Andriamanitra tsy mitady olona parfait sy parfaite, fa Andriamanitra dia mitady olona sincère et honnête, mitady olona tsotra Andriamanitra. Aoka hiaiky ny fahotanao ianao ary mandraisa fanapahan-kevitra entitra hiala amin'ny fahotana ary arao amin'ny fonao rehetra Jesosy Kristy. Misaotra anao nanaraka ny vidéo hatramin'ny farany. Raha nafinaritra anao ny vidéo dia aza misalasala, milike sy micommente sy mipartager. Raha mbola tsy abonné amin'ny page ianao dia manasa anao mba hisabonina amin'ny page na atao Facebook na amin'ny YouTube dia mamay fotoana antsika amin'ny herin'ny YouTube zao indray mankasitraka antsika rehetra tompoko. Veloma tompoko.